Mbola izany amin'izay toy baolina kitra izay tsika nono resaka manokana ny kianjan'ny Mahamasina kosa izay asiana hafana vozana. Vokatry ny fiaraha-miasa misy eo amin'ny FIFA sy ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra ny fitondram-panjakana malagasy dia afantatra zao fa dia mamboarina roa vozana ho lasa kianja sintetika ny kianja be ny Mahamasina. Efa taona maromaro izay no nandehana resaka amin'ny hanaovana sintetika ny kianjan'ny Mahamasina. Anjanona ho resaka fotsiny nefa izay hatramin'izay ankehitriny dia tapaka fototosaina ity tetikasa ity. Tonga nijery fotony fanatanterahana izany ny manam-pahaizana avy ao anivon'ny FIFA sy ny tompona ndraiky ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra ny avy ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Tapaka tamin'izany fa ho vinavinaina tomboka ny volana marsa ao avy izao ny tetikasa ka hovitaina mialohan'ny 4 jona 2024. Mialohan'izany nefa dia isy ny fijerena manokana atao manodidina ny fanatontosana ny asa. Aorianan'izay dia sokatra ny tolotra ho an'ireo orinasa raisam-pirenena manam-pahaizana manokana amin'ny kianja sintetika. Raha nambaran'ny filohan'ny FMF Andriamatoa Mady sy Arnaud Louveau avy amin'ny FIFA dia avy amin'ny tetikasa natokana ho an'ny firenena andalam-pandrosoana ampikambana ao amin'ny FIFA no nahazoana ny ampahany amin'ny famadiam-bola. Eo ihany koa ny tolo-tanana avy amin'ny fanjakana malagasy. Marina fa nahazo ny tsodrana avy amin'ny filohan'ny tetezamita ny fanatanterahana ity tetikasa ity. Taorian'ny fijerena ny fotony teny Mahamasina dia nisy ny fihaonan'ireo tompona ndraiky ny baolina kitra reto tamin'ny filoha Andry Rajoelina. Tsy ny taranja baolina kitra ihany no afaka hianika amin'ny fahavitana ity fotodrafitrasa ity fa eo ihany koa ireo taranja hafa izay efa zatra mampiasa azy hatramin'izay. Nambarany Arnaud Louvel ihany koa fa tsy hitovy amin'ny akora nampiasaina tetsy amin'ny kianja be mananjara Mahajanga sy ny Anikary eo no ampiasaina amin'ny Mahamasina. Fantatra fa afaka ilalao amin'ity kianja ity avokoa ny taranja baolina lavalava.